Finaritra daholo indray raka izy mahalala ao amin'ny tompo, misaotra ny tompo hatrany izahay a, mbola afaka mifampizara aminao tahaka izao a. Na dia vitsy amintsika ihany ary ny afaka mifanatry tava dia faly kosa izahay satria na dia tsy eo mandrakariva ary ny tenanay a dia any aminareo mandrakariva kosa fanahinay a, ary miara mifaly a ny amin'ny lalana sy ny fiasan'ny tompo any anatintsika tsiraray avy any. Tao tonga dia hivavaka tsika mialohany ianaontsika ny afatra androany. Ray malala masina sady tsara indrindra, endray ny fifaliana indray anio a. Raha mbola ampionao izahay amin'ny alalan'ny tambazotra toy izao, misy ny mpanaraka Facebook, misy ny mpanaraka YouTube, reo rehetra ireo dia nampionao tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera tahaka izao a. Zay mety hoe izao tontolo izao no namorona sy nanangana azy sy manina moa mikirakira ao ambadika kanefa kosa dia tsy manakana an'izany, tsy hatateraka ny sitraponao a izany rehetrarehetra izany. Any tompo raha ifampizary izahay dia tsy tianay ho feon'olombelona no enonay a, fa tena ho feon'Andriamanitra tokoa. Tamin'ny farany izay fampiresaka hoe mila ny révélation izahay a, dia tianay mihitsy tompo mba tena ianao mihitsy no irévélé, ary tsy vitany hoe ianao no irévélé fa ianao mihitsy ny se révélé aminay a, ary anambara ny fievitrao sy ny fisainanao rehetrarehetra aminay mpanomponao, ka miseho aminay ianao, maneho zavatra izay ampandroso anay sy ampijoro anay sy ampiorina sy ampahery anay indray androany a, anova fomba fijery sy fisainana tsy mety rehetra mba ho androso ahafantaterana ny olonao masina. Minaran'i Jesosy naovanay izao vavaka izao, amen. Eny ary anomboka isika amankiteny anankiray isika ifampizarana amin'ity androandroany ity a, dia zay andalatsoratra masina rehetra omeko anao eto a, dia ho alahatra eto ambony eto a, dia azonao jerena rehefa mifarana fandarina dia raisinao ty izany a, mba hafahanao a mizany andalatsoratra masina sy ny takelaka ao anatin'ny baibolinao. Azan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo a sy ny fahafito sivy amby telopolo a no tiako hozarana aminao amin'ity andro anio ity. Alao tombontsika amin'ny fahafito amby telopolo. Ary nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony, nandre nitoriteny Petera io zany, dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no hataonay? Ary Petera tamin'ny mibeba, areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny heloka reo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanamasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony Jehovah Andriamantsika anatona azy. Ny fanomezana, ny fanamasina raha lasaina bavy a, dia ny zavatra izay tiako ifampizarana aminao voalohany indrindra, dia ny fanamasina dia famantarana feno sy tanteraka izay a tafapetraka aty amin'ny fanekena vaovao. Tany amin'ny fanekena taloha dia olona vitsivitsy monja nandray fanamasina, dia tsy iza fa ireo mpitarika, ireo mpanjaka sy ny mpaminany a, izay natao a hitondra ny Israely a sy amany olonan'ny Israely sy ny sisa rehetrarehetra. Fa rehefa tonga aty amin'ny fanekena vaovao kosa dia nomeny Jesosy mihitsy ny fanambarana hoe: zaho izy tsy maintsy miala, fa raha tsy miala aho a dia tsy ho avy ny mpananatra izay irahany ray amin'ny anarako. Rehefa tsy miala dia tsy avy ny mpananatra, dia tsy na fa fanamasina izay ho irahany ray amin'ny alalako. Ny olona amin'izay rehefa tonga amin'izay ny vanim-potoana ny Pentekosta izay haitsika tsara hoe fahatsiarovana ny fahatongavana fanamasina, dia rehefa nitoriteny Petera dia nanatona azy ny olona, dia ozy ny tenin'Andriamanitra laza voatsindrona tampony reo olona reo. Zany hoe eto zany dia manambara sady fa tsy hoe décision personnelle an'le olona, tsy safidy manokana an'le olona ny ino an'ny Petera, fa nisy nanindrona tao am-pony izy ireo, nisy nanindrona tao am-pony izy ireo. Iny fanindromana iny a dia asan'ny fanamasina feno sy tanteraka. Ny asan'ny fanamasina dia manomboka amin'ny vanim-potoana izay ihainon'ny olona ny tenin'Andriamanitra, ihainon'ny olona ny tenin'Andriamanitra, dia voatsindrona am-po izy, dia misy fanapahan-kevitra amin'izay any anatiny a, izay resan'ny Petera eto hoe mibeba aloha ny teboka voalohany, faharoa izy a atao batisa aminaran'i Jesosy, fatelo mahazo famelana ny heloka, andray fanomezana dia ny fanamasina.
rehefa voakasika ampony ny olona anankiray zay ny ilana ny fitoriana filazantsara tahak'izao de voakasika ampony ny olona anankiray rehefa voakasika ampony ny olona ray de inona ny zavatra mipetraka ao anatiny ny faniriana sy ny etaeta hibebaka averiko eto fa ny atao hoe fibebahana dia tsy fanapaha-kevitra hiala amin'ny raha tsy fanao tsy vokasikara tsy loka tsy goka ho tia ny vady aman-janaka am'izay manomboka androany apiditra vola ao tokantrano de hitady asa raha ohatra ka kamilahatra zay fa manomboka androany ako a de hibebaka ako a de tsy hanao an'zotsony a de tsy hanao an'zotsony tsy zay ny atao hoe fibebahana fa ny atao hoe fibebahana dia fanapaha-kevitra ody ao amin'ny tranony rainy ny atao hoe fibebahana dia fanapaha-kevitra ody ao an-tranony rainy ka reto olona atao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ireto rehefa voakasika rehefa voatsindrona ny fony izy 3 lahy mba amin'ny vehivavy ihany koa izay tsy voisa eto fa ny lehilahy ihany no ny isaina teto dia tapa-kevitra izy ireo re rahalahy inona no ataonay ozy izy petera mibebay ianareo modi ianareo atao tranony ray ary rehefa tafody ianareo de ianareo ahazo ny fanahy masina tsy asiko resaka be aloha le resaka batisa fa tsy formule le zavatra io ianao avao koe tsy formule le zavatra io rehefa mijery ianao ny tantara hafa indray ohatra tsotra zao ny tantaran'ny Cornelio dia nandray ny fanahy masina ngery Cornelio teo anatin'ny fitoriteny ka ny andro batisa izy sa ny andro hoe mila tao an'izao aloha nareo de mila tao an'izao aloha nareo tsisy niny mihainy toriteny fotsiny izy de tonga de miasa ny epony Andriamanitra mibebaka ry zareo tonga de nandray ny fanahy masina hitan'Andriamanitra le fotafody zay rehefa tsisy vavany teny nininona akory ny tamin'ny Cornelio miaino am Petera miteny voakasika ny fo tonga de miditra amin'ny fanahy masina ny opération ny fandraisana ny fanahy masina zany raha lasana bavy dia amin'ny fotoana ny olona mandray amin'ny fotoana ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra izay ambara ny mpanompony ny atao hoe mpanompony de zay rehetrarehetra omeny zay rehetra ampiteneniny na mana diplôma na tsy manana diplôma fa zay rehetra ampiteneniny io vavany io dia ny asany ampon'ilay olona ny fanahy masina ary mampody azy ho ao amin'Andriamanitra mampody azy ho ao amin'ny Kristy rehefa tafody ao amin'ny Kristy olo io ny fiandohana asa izay ataony ny fanahy masina zany de zao mikasika ny any am-pony aloha manindrona aloha eno ny tsapany any anatiny any eno ny valeur ny fahotany eno ny valeur ny faratsiny ary eno ny valeur ny fitiavan'Andriamanitra izay mampody azy tsy ny valeur ny fitiavan'Andriamanitra izay teamany zay araka ny fomba fitory matetika ankehitriny de hoe Andriamanitra te andamina ny fiainanao Andriamanitra te amala amany olanao Andriamanitra te anao an'izao aminao te ame fifaliana te ame fiadanana tsy zay le izy fa le fahatsapana mihitsy hoe zaza anakidada za tiany na de eo ary faratsiko na de eo ary tsy famendreako de tiany ary avotany ary tiany ko tafody amin'ity androandroany ity voarain'ny foko zany na mahay mitoriteny na tsy mahay mitoriteny le mpitory voarain'ny foko ny fitiavany ray koa voarain'ny foko ny fitiavany apody tafody le olona satria manina misy fanahy masina miasa ny anatiny any ozy izy ny tenin'Andriamanitra nilaza tsy tadidiko na Jauna ny teny azy na Pété Paul de nilaza hoe tsy misy mahay ozy izy milaza fa Jesosy Kristy no tompo raha tsy avy amin'ny fanahin'Andriamanitra de mety teny ianao hoe bedabeary ny olona rehetrarehetra ny olona rehetra ny miteny hoe Jesosy ny tompo hoe miteny ny vavany fa ny any anatin'ny fony any tsy manaraka an'izay fa ireto olo reto voatsindrona tampony dia miteny ny vavany ry rahalahy inona no ataonay de nambara am'izay ny teny am'izay Petera mibebay ianareo ary ianareo atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ary ianareo andray ny fanomezana de tsy inona fa fanahy masina fa ny teny fikasana ozy izy dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsony Jehovah Andriamanitsika anatonazy tamin'ny fotoana izany ny vanim-potoana izany zay nandraisana ny fanahy masina ny vanim-potoana zay andraisana ny fanahy masina de ny vanim-potoana izay kasihan'ny tompony foniny olona anankiray de tafiditra izy ao anatin'ny fahateraham-baovao ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ao ambokiny Jaona toko 7 andininy 5 sy ny 9 hoe raha tsy ateraky indray ozy izy ny olona ozy izy de tsy mahazo mahita fanjakany lanitra andininy 7 zay amin'ny andininy 5 sy 9 izy de milaza hoe zay ateraky ny nofo de nofo ary zay ateraky ny fanahy de fanahy raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakany lanitra zay ateraky ny nofo de mijanona ho nofo Jaona toko 1 andininy 7 reo nateraky ny ra
nateraka ny sitrapon'ny olona nateraka ny sitrapon'ny nofo zay le hoe zay ateraky ny nofo de nofo zay ateraky ny fanahy de fanahy jaonina toko voalohany andiny fahatelambe folo tsy nateraky ny nofo na sitrapon'ny olona na sitrapon'ny olona na sitrapon'ny olona ireo olona izay nandray an' jesosy ireo fa nateraka andriamanitra nateraky ny fanahy atao hoe mandray ny fanahy masina dia ny vanim-potoana izay naterahana ao amin'ny fanahy satria ohatran'izao sary le izy rehefa ny olona no nateraky indray a de andao ataontsika sary anankiroa ity jesosy a de ity ilay olona isika de mahalala fa zany jesosy izany a dia fanahy masina ihany zany fanahy masina zany de andriamanitra ihany ny atao hoe ateraky ny fanahy de miditra ao anatin'ny kristy nampiraisinaina amin'ny kristy ny atao hoe ateraky ny fanahy dia kristy ihany koa tafiditra ao anatin'le olona tafiditra ao anatin'le olona kristy zay izy ny atao hoe mandray ny fanahy masina noho ny am'fampianarana ara-pomba mpivavahana maro isan-karazany mantsy de lasa nikorotana mihitsy ny sain'ny olona de lasa mieritreritra za efa nateraky indray za teny efa eniko ny fiasan'ny tompo tany anatao foko fa zao za fa efa nandray ny fanahy masina ny atao hoe mandray ny fanahy masina de nateraky indray tsy misy olona miditra ny fiainana mandrakizay ka tsy misy ny fanahy masina satria maninona ny fanahy masina ny tompoka se mahazanak'andriamanitra raha tsorina ny atao hoe zanak'andriamanitra de olona manana ny fanahy masina ary olona zay ao amin'ny fanahy masina ty fanahy masina ato anatin'le olona ty le olona ao amin'ny fanahy masina milomano ao amin'ny fanahy masina ao izy zay mantsy niendriky ny fiterahana le bevoka ao anatin'le kibo ao milomano ao anatin'izany ka raha miresaky sika hoe fanahy masina aza mety adalain'ny olona isika ka hitady zavatra maro isan-karazany misy karazana fampianarana be dehibe mihitsy izay miela ankehitriny vokatry ny zavatra izay foroporon'ny olona sy ny zavatra zay alaina mialatsiny ara manonona anaratoerana anankiray any Afrika any fa lasa misy fampianarana be dehibe ohatran'izao ny olona rehefa mandray fanahy masina de neny sasany menjerazera eo amin'ny tany eo de mitakisikisina de neny sasany misaotisaoty be de neny sasany miorakoraka be mihitsiny de zay ny atao hoe feno ny fanahy masina de zay ny atao hoe nandray ny fanahy masina neny sasany ray mialatsiny ako manonona ihany koa an'izany zavatra zany fa rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra de zay ny atao hoe mandray ny fanahy masina zay ny atao hoe mahazo an'le fanahy masina fampianaran'olombelona daholo zany fa rehefa vakinao io baiboly io manasanao mihitsy hamaky ny boky ny asan'ny apôstôly de ho hitanao ny vanim-potoana rehetrarehetra zay anononana ny fanahy masina sy ny famonjenao fa tsy izy rehetrarehetra dia eloavany na iarahany fitenenana amin'ny teny tsy fantatra misy karazana olona tena mandray ny fanahy masina fa tsy misy resaka an'izany hoe nandray ny fanahy hoe nandray ny fanahy masina reo de niteny amin'ny teny tsy fantatra ohatra tsotra zao nitory filazantsara tamin'ilay iza moa ny anaran'ity izy mpiandro fonja i Paoly nitory filazantsara tamin'ilay mpiandro fonjy Paoly le niteny izy hoe minoany Jesosy tompo de hovonjeny ianao sy ny ankonanao vakio ny soratra masina raha mahita an'izany resaka teny amin'ny teny tsy fantatra zany ianao tsy mahita an'izany ianao misy tantara be dehibe ao anatin'io soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly io zay tsisy resaka an'izany fitenenana amin'ny teny tsy fantatra zany fa ny olona no ny généraliser ny olona no naka fotom-pampianarana miorina amin'izany zavatra zany fa ny fotom-pampianarany tenin'Andriamanitra de zao zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany de reza tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny olona na ny sitrapon'ny nofo fa nateraky Andriamanitra teboka voalohany zany raha lasina bavy raha manana antoka ianao amin'ny fonao sy ny fanahinao raha tsapanao ao anatin'ny fonao le ambaran'ny Romanina toko vavalo tsy mety tadidiko mihitsy fa mialatsiny andininy faefatra amby folo na andininy fahenina amby folo ny fanahy de miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika raha manana an'izay antoko zay ianao de tsy aiza ny fanahy masina fa ao anatinao tsy mila tedavina tsony zany tsy mila angatahana tsony zany hoe fanahy masina afienao midira ho ato anaty fenino io asa atovy an'izao atovy an'izao atovy an'izao fampianaran'olombelona daholo zany zavatra zany mila mamaky tsika ary mila mijery tsika hoe inona ny ambarany teny inona ny ambarany voasotra fa fampianaran'olombelona daholo zany fa ny fanahy masina dia mipetraka atao anatytsika miditra atao anatytsika ary isika no lasa tempolo ny dika n'izany tempolo zany de fonenana mandrakariva fa tsy fonenana tsy ndraindray
ny atao hoe tempoly de fonenana, ny atao hoe fonenana de zavatra hipetrahana foana, ny atao hoe fonenanao zao ny adresinao ny loatranonao a dia tsy hôtely ny loatranonao tsy hôtely ny loatranonao fa ny hôtely de andalovanao rehefa mandeha vakansy ianao 3 andro 4 andro 5 andro fa ny loatranonao dia ilay trano ahitananao foana, ilay trano izay hipetrahanao foana, ilay trano izay ofisialy anao sy hipetrahanao, de zay ny atao hoe loatranonao, zay ny atao hoe adresinao. Takizay ihany koa io fanamasina io rehefa raisiny io de miditra ao anatitsika ary miasa ao anatitsika ary io ny tombo kase mazanak'Andriamanitra ary raha misy tsy manana an'io ozy izy ny tenin'i Jesosy ary ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly fa raha misy ozy izy tsy manana ny fanahin'i Kristy de tsy azy izy ny afatarana fa ny Kristy ny olona ray de misy ny fanahiny. Afitaiza izy nazo fanahiny tamin'izy nateraky ny rano sy ny fanahy. Averiko eto fa ny atao hoe rano dia tsy batisa velively mihitsy fa ny atao hoe rano dia ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy versena sy ny ray ary ao anatin'ny baiboly ka milaza fa miteraka ny batisa. Ny mifanohatra amin'izay ara no mivoasoratra ao anatin'ny baiboly fa ny miverimberina sy ny tenenin'ny apôstôly Paoly de zao hoe efa niarana levina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa ianareo. Natao hoe batisa de fandevenana fa tsy fiterana ka tsy haiko loha amin'ny zay rehetra manana fampianarana fa batisa le ateraky ny rano hoe mety mitovy ve zany ny azy ny fandevenana sy ny fiterana, tsy fantatro indrainy amin'izay. Fa ny tenin'Andriamanitra de manambara Petera voalohany toko voalohany 7:20 raha tsy diso ako fa efa teraka indray ianareo, nouvelle naissance, efa nateraka indray ianareo, tsy tamvoa mety lo fa ny tsy mety lo de tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Toizantsika le resaka hoan'izay te andinika mikasika an'izany de afaka mijery ianao ny toriteny laharana faefatra miresaka ny fahateram-baovao fa tsy valapatra itsony any amin'izay tapany anankiray izay. Rehefa ny olona no nateraky indray marina ao amin'i Kristy de mandray ny fanamasina izy. Io fanamasina zay nyraisintsika io de mbola nitsy fomba fampianarana hafa indray ako ankehitriny fa ny fanamasina dia tsy iza fa Jesosy Kristy irery ihany moa zany dia tsy misy dozy, tsy misy dosage izy io hoe kelikely sy le bebe, tsy misy hoe samihafa ny Jesosy na ny fanamasina dozina fanamasina atao anatiko sy ny fanamasina zay ao anatinao. Raha efa nateraky indray ianao raha efa zanak'Andriamanitra ianao dia mitovy tsara mihitsy ny atao anatiko sy ny ao anatinao. Ozy izy le teny manambara eto, ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo na ho an'izay akaiky na ho an'izay lavitra ihany koa anizaniza tson'Andriamanitra Jehovah Andriamanitsika anatinazy. Rehefa nateraky indray ny olona de misy dozina fanamasina mitovy ao anatiny. Io fanamasina zay mitoetra ao anatiny io dia io ny atao hoe fanamahery ary tsy vitany hoe mahery izy io fa zao fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ilay fanahy izay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty. Rehefa nateraky indray marina ianao de mila fantatra ao amin'ity androandroany ity fa tsy fanahy tsotsotra ny ao anatinao, tsy fanahy ina re symbolika fombafomba saritsariny modimody no ao anatinao fa ilay fanahy zay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty. Saintsaino zany zavatra zany lay fanahy zay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty no velona atao anatiko. De nefa zaho olona sary tahotra, zaho olona sarokenatra, zaho vao misy zavatra kely de be fanahiny, vao misy zavatra kely de ohatran'izao. Tsy haiko aloha raha famatotra amin'izany toetra rehetrarehetra zany le hoe fahateram-baovao fa mila azo antoka tsara aloha iny teboka voalohany iny, fa rehefa azo antoka tsara iny teboka voalohany iny de mila manana finoana amin'izay le tapany faharoa hoe fanamahery no ao anatitsika ao. Fanahy izay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty, fanahy ny esprit izay mitondra fahavelomana, zany zavatra izay nomen'Andriamanitra antsika, zany lay fanahy masina izay napetraka Andriamanitra ao anatitsika, lay fanahy masina izay mamokatra fifaliana,
zay mamokatra fiadanana, zay mamokatra fitiavana, zay mamokatra famorapana, zay mamokatra fanaovatsoa, zay mamokatra ny famelana sy sisa rehetrarehetra izay ao anatintsika zay tian'Andriamanitra rehetrarehetra sy izay toetra ny fanamasin'Andriamanitra, dia zay ny vokariny ao anatintsika. Rehefa nateraka indray ny olona dia fanahy mitovy no nomena azy, hery mitovy no nomena azy, fanamasina miasa izay mitovy no nomena azy ao anatiny ao, fa tsisy ny angarana na nisy nomena bebe kokoa na nisy nomena kelikely kokoa. Rehefa nateraka indray isika dia misy ny fanahy masina ao anatintsika ao. Zao fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany atao amin'ny bokin'ny Kolosianina toko 2 aloha tsy jereko ilay izy fa azonao jerena rehefa ny antrano. Andin'ny 7 dia zao ny teniny hoe, zao ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe, sitraka Andriamanitra ao amin'i Jesosy ozy izy no isiny ny fafenona rehetrarehetra, ary isika dia tanteraka ao aminy ihany koa. Sitraka Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy no isiny ny fafenona ny fomba an'Andriamanitra rehetra, toute la plénitude de Dieu ao anatin'io Jesosy io, ao anatin'ny fanahy masina, ary isika dia tanteraka ao amin'i Jesosy, isika dia tanteraka ao amin'ny fanahy masina. Rehefa nandray ny fanahy masina ny olona dia misy toute la plénitude de Dieu ao anatin'io olona io. Misy ny hery rehetrarehetra, misy ny courage rehetrarehetra, misy ny fahasoavana rehetrarehetra, misy ny fahafahana manao ny sitrapon'Andriamanitra. Isika dia nomena hery anao ny sitrapon'Andriamanitra, isika dia nomena hery anao ny fitiavana, iaina famorapana, iaina fanaovatsoa, iaina fifaliana. Na dia betsaka raha zavatra mampahory sy mampitomany eto amin'izao tontolo izao, isika dia nomena ny fanahy masina afahantsika miaina an'izany. Zao ihany koa mbola ambaran'ny Petera 2:1, andininy 7, fa efa nomeny herin'Andriamanitra ho anareo na ny zavatra rehetra momba ny fiainana na ny toe-pana araka n'Andriamanitra. Efa ao amin'ny fanahy masina daholo izany. Rehefa nateraka indray ny olona dia ao amin'ny fanahy masina, efa ao aminy zany, tsy mila angatahana akory zany, tsy mila tenenina akory zany, fa ny zavatra tenen'ny tenin'Andriamanitra omeny zany. Beba ozy izy dia omeny anareo cadeau. Zay ny natao hoe cadeau fanomezana. Tapany faharoa ary ina natao hoe batisan'ny fanahy masina. Natao hoe batisan'ny fanahy masina. Ny teny hoe batisa aloha dia avy amin'ny teny hoe baptizo. Dia ndikan'io baptizo io dia manatsoboka zavatra ao anaty tsiranoka, immergé dans un liquide ozy izy amin'ny teny frantsay. Zany hoe ty misy zavatra anankiray dia ty misy tsiranoka anankiray, mety hoe rano, mety hoe vinaingitra, menaka sy sisa, dia atsoboka ohatr'izao le izy. Dia zay ny atao hoe baptizo. Zay mampatonga le atao batisa dia aletika iny, tsoboka ohatran'izay. Ny atao hoe batisa amin'ny fanahy masina dia amin'ny fotoana anankiray ny olona zany atsoboka ao anatin'ny fanahy masina. Amin'ny fotoana anankiray ny olona atsoboka ao anatin'ny fanahy masina, dia zay izy ny atao hoe atao batisa ny fanahy masina. Rehefa mijerytsika ny baiboly, ny filazantsara ray manontolo dia i Jona mpanao batisa nanao an'iny teny iny any Matteo 7 any io izy nilaza an'izay hoe, zaho izy manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao ariko zay lehibe no izao ka tsy mendriky ny amany fekapany azaho, izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Rehefa mijerytsika aty amin'ny filazantsara aty amin'ny epistila dia tsy miverina intsony zay fanambarana mikasika amin'ny batisa ny fanahy masina izay, fa tamin'iny fotoana iny ihany. Fa ny olona ozy isaky mihetsika dia voatratra ny raha olombelona zavatra anankiray dia efa ataon'ny fotom-pampianarana indray afahany manozongozona sy afahany mampikorotana sy afahany manangona ihany koa ny olona hoe aty aminay reriny misy an'izany batisa amin'ny fanahy masina zany, fa raha vao tsy mankaty aminay ianareo dia tsy vita an'izany batisa amin'ny fanahy masina zany mihitsy. Dia lasa feno fikorotanana be ty tontolo mpivavahana kristianina ity. Fa ny atao hoe batisa ny fanahy masina raha lasina bavy dia amin'ny fotoana isika asisika, zay zany le hoe batisa aletika ao anatin'ny fanahy masina, dia aza mbola mitady vanim-potoana hafa vaovao sy manokana sy spesial nampatonga anao nitsinjatsinjaka sy ny otakotaka ihany koa ianao amin'izany zavatra zany. Fa ny atao hoe batisa amin'ny fanahy masina dia tamin'ny fotoan'andro izay nanaovana zay
na tonga atsika nateraka indray satria mialohan'ny fahaterana de misy aloha le famonosana zay zany le hoe ateraky ny rano sy ny fanahy aloha isika inona le ateraky ny rano sy ny fanahy zay vao mahazo mahita amin'ny fanjakany lanitra zay vao mahazo miditra ao amin'ny fanjakany lanitra nateraky ny tenin'andriamanitra ity ny tenin'andriamanitra ato aho de nateraky ny tenin'andriamanitra zany hoe alohan'ny iterahan'ny tenin'andriamanitra ahy tsy maintsy voafono ao anatin'le tenin'andriamanitra aho tamin'ny fotoana inona zao niterahan'ny tenin'andriamanitra anyreto olona tato amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ireto dia hito le fanambarana milaza hoe koaranandre izany ny olona dia voatsindrona tampony iny zao izy le nateraky ny tenin'andriamanitra izy iny de izy le nateraky ny fanahy masina le nahazo ny teny fikasana ny tenen'ny petera ianareo andray ny fanahy masina ny atao hoe batisa ny fanahy masina de isika plonge ao anatin'ny fanahy masina isika tafaray nampiray sy mpiainana tamin'i Jesosy Kristy ho isika tsy zatso ny velona fa Kristy ny velona atao anaty ny fiainana re de miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ity ny fiainako ty Kristy nafenina ao aminy zay ny atao hoe batisa voatsoboka ao anatin'ny Kristy ao anatin'ny fanahy masina averiko eto aza mitady événement spécial aza mitady petra-tanana manokana vaovao aza mitady karazan-javatra maro isan-karazana zay ampianarin'olombelona sy taritan'ny olombelona ahafahany mandresy lahatra atsika ahafahany ihany koa mambabo atsika fa ny atao hoe batisa ny fanahy masina de tsy zavatra miavaka be fa le fotoana izay nandraisantsika ny fanahy masina ho atsika izay efa nateraky indray marina zay fotsiny teboka paster Tovy Isaka Mitory dia zay ihany ny teboka sivony resaka zay toriko eto fahateraham-baovao rehefa nandalo anio ianao efa be deaibe ny dingana efa vitanao ny ina moa ny apahany betsaka indrindra midingana zay tokony ho atao eto ambonin'ny tany ny dingana manaraka fotsiny sisa akoatra fatiza fahateraham-baovao avy nympotoana romonjany ao anatin'ny tontolo mpiainany olona amin'ny Kristy fahateraham-baovao de ny fahavokarany ao amin'ny tenan'ny Kristy tsy misy hafa fa reo fotsiny reo anankiroa ireo ka rehefa vitanao ny fahateraham-baovao rehefa azonao antoka fa tena ao amin'ny Kristy mariny ianao ary nateraka ao aminy efa vitsy zany resaka batisa fanahy masina zany fa aza mitady an'izany intsony teboka farany ao anatin'ity resaka ity dia ny resaka fafenony ny fanahy masina plénitude du Saint-Esprit ozy atao rehefa nanazava hoe ny fanahy masina dia rehefa nomenana izy io isika dia izy io tsy otrany hoe rano tsy oatra zavatra hitatsika zany hoe ny fahazoantsika ny atao hoe fanahy masina mantsy sy ny fomba fieritreretantsika olombelona dia zavatra hafatra amin'ny zavatra hita maso foana de amintsika zao zany hoe natao hoe fafenon'ny fanahy masina zany de ohatrany hoe rano zany de misy zany rehefa mandray fanahy masina ianao zany de ohatrany mahazo rano ray zingy zay de aveo ianao rehefa fenon'ny fanahy masina de ohatrany hoe rano ray so feno tateraka le so de mangatamba ho feno ianao mba ho feno le so anao fa za mijanona am'le rano ray zingy fa tsika natao azo an'le fafenony ny fomba famatra ny tontolo ara-panara lasanabavy dia tsy tahaka ny tontolo ara-nofo ka afatra amin'ny tamaso sy afatra amin'ny azo tsapaitanana fa ny ara-panahy dia zavatra tsy azo tsapaitanana fa ny présencen'Andriamanitra nge zao tsika nge magaka fa tsika nge haitsika ny teny azany hoe tsy misy Jesosy kely sy Jesosy lehibe zany fa rehefa Jesosy de Jesosy tsy hoe Jesosy kelikely ny aty Afrika Jesosy ngeda-be ny any amin'ny tany mandroso na hoe mifamady amin'izay Jesosy kely ny any amin'ny tany mandroso de ny Jesosy ngezabe ny aty Afrika fa mitovy daholo misy Kristy mitovy amin'ny ao aminao ihany no Kristy zay ato amiko ato rehefa nateraky indray tsika de mitovy de ohatr'izao ny ohatra zay anomezako an'le izy mba azonao tsara hoe ohatrany ahoana ty resaka fafenony ny fanahy masina ity ampioariko amin'ny fiara anankiray amina tomobile anankiray ity misy tomobile anankiray zany mena fiara ianao zay zany ny ohatra izay ho raisitsika amin'ity androndroany ity reto le zanak'Andriamanitra misy anankifolo reo omeny dadany fiara ray avy reo ka ny fiara zay omeny dadany azy dia fiara mitovy ny tanjany andeha ataontsika hoe 500 chevaux ny motera ao anatin'izay fiara izay matanjaka be zany 500 chevaux zany raha ohatra ka mahazo lalana tsara zany tena tsisy dikany aminy mahatratra 225 km à l'heure na 250 km à l'heure tena mora ho azy mihitsy mahatratra an'izany fa zao rehefa omena n'lay fiara amin'izay ireo zanaka tsirairay avy ireo de zao ny fandehan'le izy
raha ohatra ianao ka manana fiara raha ohatra ka manana fiara matanjaka be toy izany 500 chevaux ny ao anatiny fa 5 zao eto amin'ny ville le fiara no entiko eto amin'ny ville izay voafetra ho 80 kilometatra isan'ora ny afangalam-pandeha farafabetsany indrindra azo ale dia na de manana fiara misy tanjaka 500 chevaux ary ao anatiny de tsy afaka manararoatra tsy afaka misitraka ny tanjaka ilay fiara satria manino voafetra ny afangalam-pandehako eto amin'ny ville de inona ny zavatra mitranga na de manana le tanjaka ny fiara za de mitovy amin'ny manana 2 chevaux ihany izay afaka mandeha somatsara amin'ny 80 kilometatra isan'ora mitovy amin'ny manana fiara tsotsotra tsy haiko 404 ihany izay mandeha ihany koa 80 kilometatra isan'ora zay voafetra ny fisin'ny fitohanana ihany koa rehefa misy fitohanana eto andreny vohatra azonao le izy de takizay zany io fanamasina iny nomena hery feno isika nomena hery feno tsy apahany zay le Kolosiana 2:7 teo sitraka Andriamanitra ho ao amin'ny Kristy Jesosy no isian'ny fafenona rehetra ary isika dia tanteraka ao aminy isika dia ao amin'ny Kristy Jesosy de misitraka an'izay fafenona rehetra izay ao amin'ny Kristy izay fa zao kosa nefa mifandeny raha mijanona eo amin'ny ville eo andrenivohitra foana le fiara de tsy afaka misitraka ny tanjaka io mihitsy izy raha tsorona de zao na de zanak'Andriamanitra ary aho ianao koa zanak'Andriamanitra mampiasa bebe kokoa ohatra lazaiko zany ohatra fa tsy hoe zay ianao mety ampiasay mihoatra noho iza fa fanoarana ny raisitsika mety mampiasa bebe kokoa Andriamanitra satria maninona za manana fiara manana tanjaka 500 chevaux fa za ny amin'ny route nationale no mitondra azy fa ianao koa za manana fiara manana tanjaka 500 chevaux fa ianao en ville no mitondra azy de normal be ianao raha reradreraka tsy ndraindray raha mila fampaherezana raha mila an'izao foana raha mila ohatroatra an'izao foana raha tsy tena mandroso ohatra nomeko raha tsy tena mandroso ohatra sy sisa rehetrarehetra fa za kosa mahazo aina kokoa le motera satria maninona etiko ivelan'ny ville foana zay mampitonga antsika am'resaka hoe rehefa amin'ny Kristy tsika tadiavo ny antopisitsika ao amin'ny Kristy ao fa za mipetraka fotsiny ao amin'ny Kristy raha lasana bavy tsy misy spectateur zany tsy misy client omena fahafapo fotsiny tahaka ny any amin'ny restaurant de ina ny ilaina de ty de makany amin'ny restaurant atao raharaha de minakana ny atao raharaha de mandovola sasisa fa ny fianakavimbe ao amin'ny Kristy de tokatrano miara-misala miara-mieritreritra mpiara-mandova amin'ny Kristy ary samy responsable n'io fanjakana io daholo zay mampatonga antsika amin'ny resaka mikasika amin'ny fanjakana iaraha-manana de tsy inona fa mifanjakany lanitra izany fa rehefa tsy mahazo ny lalana rehefa tsy mizotra amin'ny lalana tokony ampiasaina azy lay fanamasina ao anaty de normal ny olona raha reradreraka na de efa nateraka indray ary rehefa mamaky tsika amin'ny baiboly ferinako amin'le ohatra teo rehefa mamaky tsika amin'ny baiboly ohatra de mahitatsika ao anatin'io baiboly io ny tantara ohatra rehefa mandehany ny andro sy ny fotoana de ohatra hoe manao asa ary Paoly de zao mifanambarana ohatra hoe ary Paoly de feno ny fanamasina de nanao ohatra an'izao ary Petera de feno ny fanamasina de nanao ohatra an'izao mbola nisy foana ihany koa ary Jesosy nanambara ndray maka hoe hoentin'ny olona nge nareo izy eo anatria Sinedione sy ny mpitondre fa zao aza matahotra ny amin'izany fotoana zany fa tsy anareo no iteny fa ny fanahy ny rainareo no iteny eo mitoeranareo aza matahotra ozy izy rehefa hoentiny fa tsy anareo no iteny fa ny fanahy ny rainareo no iteny eo mitoeranareo inona ny dikan'izany zay le makany Sinediona sy ny naman'izay zay le anivelan'ny ville rehefa anivelan'ny ville iny fiara iny manana tanjaka 500 chevaux de afaka mandeha mafy arak'izay ilan'le tompony azy tsy arak'izay ilan'le fiara azy tsy le fiara no misafidy tsy tsika no misafidy hoe firy ny anereko an'ity motera ty fa lay mpitondra azy no misafidy hoe mila mandeha na de afaka mandeha 250 km/h ary aloha tsy zay ka aloha mandeha 120 eo de efa mety ataony tsara ny fahatongavako am'izay fotoana zay amin'ny fotoana hafa ndray aloha 160 mihitsy ny aloha fa somary maika kely ako sady malalaka be le lalana mety misy fotoana ihany koa mba mety ho tsapaina kely mihitsy mitanjaka le fiara tena manao zavatra manokana sy miavaka mihitsy hoe tena
ho atosiko 200 km/h mihitsy ty mba jerena kely ao anatina elanelana toerana 1 kilometatra lala mahitsy 1 kilometatra ohatra ahitana raha tonga marina amin'izay izy. Zay no asan'ny fanamasina ao anatsika io. Rehefa miasa isika, rehefa manompo isika, de ozy izy le fanambarana ao amin'ny asan'ny apôstôly misy an'izany, ary Petera feno ny fanamasina, ary Paoly feno ny fanamasina. Rehefa manompo ireo rahalahy reo, feno ny fanamasina izy. Voatosika le motera izay misy tanjaka be tsisy ohatran'izany, de afaka mampiseho ny heriny rehetrarehetra izy. Fa rehefa ny tontolo izay ainana, tontolo famahana olana rabola, fitadiavana asa, mandeha ny am-piasana de mba ananana kely tsy ndraindray eny fotsiny, de mba ohatran'izao, de mba ohatran'izao, zavatra ordinaire be eny fotsiny, de tsy miprofity, tsy misitraka ny tanjaka le motera. Faraka ny lazaiko 80 kilometatra isan'ora ihany. De inona miresaka fotsiny le olona aveo, "Maiary Jesosy, tsara Jesosy, hitanao zay ohatran'le olona mitondra fiara de mironfla fotsiny ao anatina embouteillage na ironfla ary ianao, motera V8 ao anatin'ny motera anao, 500 chevaux, maneno be fotsiny, fa tsy afaka manao ninina fa bloqué ao anaty embouteillage ihany." Ka isika rehefa manompo an'Andriamanitra, aza mety ozongozonina tsony zany fa rehefa manana antoka ianao fa ao anatinao Kristy de efa vitanao efa vita zany batisa amin'ny fanamasina zany ianao. Rehefa misy manontany ianao hoe efa vita amin'ny batisa amin'ny fanamasina, efa vita mihitsy za fa nateraka Andriamanitra, efa nateraka tao anatin'izany fanamasina zany, fanamasina mihitsy ny ary ny teraka ako, efa vitan'izany zavatra zany ny fafenon'ny fanamasina. De io tsy natao hoe angatahana mba afapana ao am-piangonanao, mba hitsinjatsinjaka, mba hirehatrehatra tsara ny ao anaty, mba rehefa mivavaka de mivantravatra, zao Jesosy zao. Fa ny antom-pahafenony, ny antony hanomezana ny fahafenon'ny fanamasina de anatanterahana ny mission ho vavolombelon'ny Kristy, afana ihany koa maneho ny herin'Andriamanitra. Raha misy fotoana ianao miatrika an'izany zavatra, ny aza matahotra, aza mangororo, aza manay raha misy fotoana ianao tokony hivavaka ho an'ny marary, rehefa manana antoka fa ho aminao Kristy, tsy mila zavatra accessoire hafa na inona, tsy mila ina moa izy ty fanirahana manokana sy sisa, fa afaka mijoro isika amin'izany de ny fanamasina ny mameno atsika. De boka ray farany izay tiako hifampizarana aminao, tsy mahita mihitsy tsika ato anatin'ny asan'ny apôstôly. Ka nisy fotoana ary Petera ary Paoly melohany anaovany zavatra, ohatra zany zao hiatrika olona demoniaka izy, na hiatrika olona marary, na hiatrika olona inona de tsy fantatro, de tsy nisy fotoana mihitsy nireo olona ireo nandeha nitokana aloha, "Kaloha vavaka mafy mihitsy ny ako, alohany atrehako any Elima mpanao ody asiko vavaka mihitsy aloha." De amin'izay afeno ny fanamasina de angataka mihitsy, hitokana mihitsy ny ako aloha, okaloha Elima, aloha za hivavaka kely, angataka fafenon'ny fanamasina melohan'ny naovantsika senao duel kely, vavaka mihitsy, Jesosy fenoy ny herinao, fenoy ny fanamasinao, ampisehoy ny voninahitra, ampisehoy ny herinao, tena seho fa mahery ianao. Tsy zay, fa inona ny natao, hitsahana fotsiny le accélérateur, zay ny tomobile, tsy hoe soloina amin'ny motera, fa le motera raha ao foana fa accélérateur fotsiny hitsahanao, tsisy motera anankiroa zany ka hoe ity moteran'ny olona izay nateraka indray fotsiny, de ity ny moteran'ny mpanompon'Andriamanitra, tsisy an'izany io, fa fanamitovy ny napetrany ao anatin'ny olona rehetra izay ao amin'ny Kristy. Ao eto tsy miresaka don, tsy miresaka fanomezam-pahasoavanao, fa miresaka fanamasina, sy asan'ny fanamasina ny anatin'ny tsiraray avy amin'ny ankapobeny. Midika an'izay de zao tsy mila zavatra manokana, tsy misy fanamasina tsotsoko manokana midira atao anatiko, fenoy ataovy an'izao, fa ny ataoko de zao miaino ny iraka Kristy. Zay le chauffeur mitondra le fiara, le chauffeur manapa-kevitra hoe ho aritsika, mila mandeha zao à l'heure tsika, 100 km/h ny andehanantsika, de manaraka fotsiny le fiara, accélérena le izy de lasa izy. De ohatran'izay ny zavatra enoko ao anatin'ny foko ao, inona ny tarita ny tompo tsy matahotra tsony miatrika an'izay tokony ho atrehana rehetra, na inona zany na inona. Samy mahery daholo ao anatintsika ny hery, ao anatintsika ny fafana rehetrarehetra, ao anatintsika efa nomenantsika ny hery rehetrarehetra, rehefa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika, na ny zavatra rehetra momba fiainana, na ny toe-panaraka an'Andriamanitra, afahantsika mijoro vavolombelon'ny Kristy tsara, afahantsika ho tonga fanasiny tany sy fahazavan'izao tontolo izao.
eto amin'ity zao tontolo zao ity zay fifampizarantsika androany mino fa nisy zavatra noraisinao tao anatin'izay ary mino fa miasa ny ipotsika tsiraray avy ny tompo dia araka lazaiko teo ho alahatra eto ambony eto daholo ny andalatsoratra masina izay nampiasaitsika tao anatin'izao toriteny zao raha manana fantaniny ianao dia apetrao amin'ny mp zany na mihetsola ara-taribia mametraka veloma mandra-piona mandra-piresaka amintsika samy tahiny tompo indray amin'ny manaraka toy izao veloma tompo